Tsy diso anjara tamin'ny asa sosialy sahan'ny ministeran'ny paostra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny hay tao arakajy mirindra amin'ny fiarahamonina hatramin'izay ny piasa eto amin'ity ministera ity. Notolorana vary raiky tapo isan'olona sy kojakoja maro hoentina miarsika ny fety. Filoham-pirenentsika Rajaonarimampianina dia tsy mitsahatra ny teny tokony hitodika bebe kokoa amin'ny asa sosialy ny gouvernement. Fa ny taux de croissance tsika amin'izao raha mihoatra kely ny 4% dia moyenne ambonin'ny Afrika tsy dia hita mivantana zany. Izay no mahatonga anay atao amin'ny ministera zany manatanteraka an'izany. Baiko ny filoham-pirenena manao asa sosialy tovy zany ho an'ny mpiasa rehetra. Ankoatran'izay action efa nataon'ny mpiara-miasa ho an'ireo izay sahirana any ivelany ihany koa. Rafitra ao anatin'ity ministera ity ny fitsinjovana ny sosialim-bahoaka. Teto dia efa natsidika n'Andriamatoa minisitra fa asiam-panatsarana hatrandry ny tolo-tanana atao amin'ny mpiarabelona raha tsy ilaza afa-tsy ny fanampiana ireo fianakaviana sahirana any amin'ny fokotany sy ny fampitaovana ireo mpianatra.